Kristianina ve nefa tsy nandalo fahateram-baovao? Betsaka ny hevitra fa rehefa mamonjy fiangonana isanalahady na mpikambana amin'ny antoko-pivavahana samihafa ary mandray anjara amin'ny asa rehetra eny anivon'ny fiangonana dia kristianina ary tonga zanak'Andriamanitra ho azy. Tsia fiheverana diso tanteraka izany. Ny atao hoe kristianina marina ary fototra iorenan'ny maha-kristianina azy dia ny maha-zanak'Andriamanitra azy, ary mba hatongavana ho zanak'Andriamanitra dia misy dingana tsy maintsy lalovana. Voalohany indrindra dia fantaro fa mpanota avokoa ny olombelona nandova ota tamin'ny Adama sy Eva ary eo ambany fahatezeran'Andriamanitra. Ny ota izay midika fahafatesan'ny fanahy araka ny voalaza hoe taky ny idiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no idiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Noho izay fisarahana tamin'Andriamanitra izay indrindra no nahatonga azy aniraka ny zanany ampiavana antsika aminy. Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampiavana n'izao tontolo izao taminy ka tsy nanisany fahadisoany. Tsy vita moramora nefa ifampiavana io fa tsy maintsy nandalo tamin'ny fandatsahan'i Jesosy Kristy ny rano teo amin'ny hazo fijaliana. Famonjena izay efa nitanterahany 4 taona lasa izay ary nitondran'ny heloka sy ny fahotan'ny olombelona rehetra satria fa raha tsy nisy ny raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Iza nefa moa tsy manaiky an'izany rehetra izany ara-tsaina, samy laza daholo anefa mino an'i Jesosy Kristy sy ny hazo fijaliana e. Dia izay ve no midika fa kristianina izy, zanak'Andriamanitra ary andovan'ny fiainana mandrakizay? Tsia, mbola fiheverana diso ihany koa izany, fa hoy Jesosy manontany Nikodemosy, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana nefa moa izany ho ateraka indray? Tsy ny fiverenana ao akibondreny toy ny zaza izay tsy azo tanterahina akory, fa fahaterahana am-panahy indray. Ny atao hoe ateraka indray dia olona iray, mpanota iray no kasian'ny fanamasina, iaiky ny fahotany ka mibabika eo anatrehan'Andriamanitra, mibebaka miala amin'ny fahotany rehetra ary nanolotra ny fony anjakan'i Jesosy Kristy. Izany hoe raha mpandainga izy dia miaiky fa mpandainga ary tsy mandainga intsony mihitsy. Raha nangalatra izy dia miala tanteraka amin'ny fangalarana ary tsy mamerina intsony. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, dia ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra. Mazava izany fa tsy asa na ny andraikitra na ny fahaelana tamin'ny asan'Andriamanitra eny anivon'ny fiangonana no mahazanak'Andriamanitra na kristianina ny olona iray, fa ny fandalovana amin'ny fahateraham-baovao. Aorian'ny fahateraham-baovao ny olona iray dia manana natiora izy izay nomen'Andriamanitra azy, natiora vaovao, tsy fironona na ezahana ananana fa omen'ny tompo mamaimpona ary raisin'izay nateraka indray ampinoana. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Izany hoe raha nangalatra izy na namono olona na nijangajanga, rehefa niaiky ny fahotany miala tanteraka amin'izany ka nandray ny famonjen'i Jesosy Kristy eo amin'ny hazo fijaliana, dia olom-baovao afaka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra sy ny fanamelohana, dia ny elo sy ny fahafatesana ary ny fitsaran'Andriamanitra hiantra amin'izao tontolo izao. Ny fanekena sy ny fandraisana ny famonjen'i Jesosy Kristy ihany no lalatokana azona famonjena. Ny fahatsaran-toetra na ny fahalalan-tanana na ny fanaovana asa soa tsy misy maharatsy azy, saingy tsy mahavonto izany, fa ny fahasoavana noraisina tamin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy ihany no mitondra famonjena araka ny voasoratra hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Kristianina ve ianao nefa tsy mbola nandalo fahateraham-baovao? Aza varim-bariana, fantaro fa mikatona ho anao ny lanitra ary tsy zanak'Andriamanitra mihitsy ianao raha tsy ateraka indray. Aza manaiky fitahan'ny Satana amin'ny fombafomba ivelany sy ny fanomponan'Andriamanitra ivelambelany. Miake-heloka eo anatrehan'Andriamanitra, mangatany ho dioviny rano Jesosy Kristy dia olom-baovao ianao. Tandremo anefa tsy marina ny hoe mibebaka indray mandeha, manolo tena dia mandeha miliba amin'ny fiainana toy ny taloha ihany avy eo satria efa voavonjy. Fantaro fa izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota satria ny vony no mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Fantatsika fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy manota, fa izay naterak'Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mahakasika azy akory ilay ratsy. Araka izany dia tsarovy fa rehefa teraka indray ianao dia tsy afaka ny hanohy ny fiainanao tao anatin'ny fahotana intsony, fa miaina ao anatin'ny fatahoran'Andriamanitra sy ny fahamasinana tanteraka. Tsy ny nofo intsony no mitarika anao amin'izay fotoana izay, fa ny fanahiny izay omeny anao tamin'ny andro nanoranao tena, ny fanamasina nanoranao ny ankasitrahan'Andriamanitra sy ampitandrina anao ny amin'ny fahotana.
raha nateraka indray ianao dia tsy lalàna aminao intsony no manota fa hitandry tena sy aryn'ny fanahinao amin'ny karazam-pahotana rehetra ao anatin'ny fahalalahana sy ny fitiavana an'Andriamanitra ianao. Fantary fa na olon-tsotra azy ianao eny anivon'ny fiangonana, rehefa nateraka indray ary mandeha amin'ny fahamasinana dia zanak'Andriamanitra ianao. Ary nampitarika tokom-pivavahana azy ianao, na manana traikefa sy diplôma samihafa azy ianao eo anivon'ny fiangonana nefa anatin'ny fahotana, mankamamy ota sy filana ary tia vola, dia tsy mbola nateraka indray ianao ary tsy an'Andriamanitra velively, fa izay tarian'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra.